misy manoamatsa amitaraina kaeto miziro maanga tsy mba misy atoandro namaraina fa mazina enia indrolo marombe no maniry mafy hoe mamidina mankaty itondray baibolire izy refatahatre any Kristy tomposo mandeana hoy tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nombana mandeana mahitarika ny jaona mahampifalirony olefo ny mahantra ilazao fa misy lana tsy miova tsy mety lo jesofo naina so saterano nainako aseolo litany tena andriamanitra tompo tao andanitra mambararo fatany mandeana hoy tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nombana mandeana anatanjaka ny osa omeo tokireny miketraka ny anjaranao ataovy ho tontosa ka azo diareraka mandeana ianao ka vitao ny asanao fa mitaminao ary mbola anianire rianaisaka ambibe terefa tsy ety mandeana hoy tompo mandeana ho amin'izao tontolo izao mitsangana ary eny mitsangana fa izy nombana miarabantsika rehetra tafahoana soamatsara eto amin'ny katesisme d'adulte fampianaram-pinoana ho an'ny olo-dehibe izay fanaraka ao isaky ny larobia hariva amin'ny 10 ora aty Eropa amin'ny 7 ora alina ny Madagasikara finaritra indrindra zao tsika vao tafahoana fa tamin'ny heriny moa nisy fotoana mifanindry tsara maraina amintsika ihany fa ity fampianarana ity dia ao anatin'ny fotoana izay ahafahako manao azy ka rehefa misy raharaham-piangonana mifanindry dia voatery mandefitra kely tsika dia zao tsika zany vao tafahoana indray manohy ny fianarana ny amin'ny fanekem-pinoana apôstôlika izay iresantsika ny amin'ny artikola 9 amin'ny fanekem-pinoana dia ny hoe mino ny fanahy masina aho zay aloha no resantsika androany ka satria fanahy masina no resantsika dia andeharisika angataka izany fanahy masina zany hiasa ary ira mifandraika amin'izany indrindra no henoantsika hanomboantsika izao fotoana izao mialohan'ny hanomboantsika ny fampianarana sy andrasantsika ireo namana sasany izay mety mbola somary nitaredretra any afarany dia andeharisika hiaino ira izay safady hiaino izay ira zay aloha amin'izao anio zao Venunia
Vavaka asika rehetra niantsonao zay fanahy masono hanatrika feno indray zao fampianarana amin'ity takariva ity zao mamangianay tahaka namanginao ny mpianatrao fa izay ny 12 lahy rehefa nihidy an-trano izy ireo ka nilatsaka ny fanahy masina de ianao no latsaka tahaka ny tarenafo isaky mbathan'olona no zany de ianao nialoha lalana hiteny any am-pon'ny olona ka ianao no hanoratra ny teninao ao am-ponay tsirairay avy amin'ny anaranao no angatana izany amen. Mino ny fanahy masina zay no lesitsika androany zany hoe fa miditra amin'ny tapany fahatelo farany amin'ity fanekam-pinoana apostolika tytsika. Karazana fampidirana no ataoko aloha de ny hoe ny zavatra fijeriko ty zavatra tsapako sy hitako amin'ny eo amin'ny fiainan'ny fiangonana sy ny kristianina andavanandro dia ny fahatsapako de ohatrany tsy de hay voafehitsika loatra tsy fantatsika marina hoe iza marina ty fanahy masina ty par rapport an'ilay persona anankiroa zany hoe ny ray sy ny zanaka azo lazaina hoe fantatsika bebe kokoa ny momba azy fa ny fanahy masina fantapatatra fa tsy tena fantatra zany hoe safo be masina ao zany fitenitsika ny antony de satria amin'ny fomba firesaka heninao amin'ny fomba firesaky ny olona hoe heverin'ny olona ohatrany hoe hery fotsiny ihany ny fanahy masina ohatry hoe mila mangataka hery avy amin'ny fanahy masina tsika mangataka ny fanahy masina hoery tsy hery ny fanahy masina fa manome hery ny fanahy masina tsy hoe pouvoir milatsaka avy any an-danitra hoe satria fanahy de mandray ny pouvoir ny fanahy masina zay matsiny matetika ny fiheverany zareo any amin'ny pentecôtiste hoe mandray pouvoir de tonga de miteny tsy fantatra de tonga de mahay manasitrana de tonga de mahay manao fagagana satria raisina ho pouvoir le izy tsy pouvoir io tsy hery io fa personne io tahaka ny hoe ny ray dia personne ny zanaka dia personne noho izany tsy tokony ho alefahantsika amiko de mboa fanalefahana ny fanahy masina ny filazana hoe hery ny fanahy masina fa personne io telo zay ray zanaka ary fanahy masina fa raha vao ozytsika hoe hery ny fanahy masina de ohatrany hoe milatsaka kely noho ny ray sy ny zanaka zany tsara tsindriny zay na de tsy iniatsika lazaina zay fa ny fomba fitenitsika sy ny fomba firesatsika momba fanahy masina de hita hoe mampiendanja ny fanahy masina ka mandray azy ho hery fotsiny ihany kanefa de personne ny fanahy masina
dia faharoa mizara roa koa ny olona manoloana ny fanahy masina ao zany a izay manamaivana tena aloha de tsorona mihitsy somary manamaivana ny toeran'ny fanahy masina na ny fanahy masina mihitsy ara raha mihoatra ny ray sy ny zanaka somary mirona bebe koa any amin'ny jesosy tsika any amy ray koa aza fa ny fanahy masina somary ambondrara zay ny ankolafy ray ny ankolafy faharoa misy indray a ireo lazaina hoe karismatika ireo ao anatin'ny atao hoe firaikevitra pentecôtiste rehetra le pentecôtiste eto tsy fiangonana fa be debe ny olona atao hoe mouvement pentecôtiste be debe ao anatin'izany a ireo rehetrarehetra zay le mivoy fahagagana reny a rema de Madagasikara jesosy mamonjy pentecôtiste tsy haiko fa misy iraky nilakilatrano aminareo any anisan'izany vaony olo koa reny natao hoe mouvement pentecôtiste ny pentecôtiste tsy anaram-piangonana fa mouvement io reo ndray zany a de tsy te halala fa tsy fanahy masina fotsiny fa zany jesosy sy ray zany a resahana ihany fa de ato efa vita batisa fanahy masina ve anao efa niteny tsy fantatra satria efa nandray fanahy masina ve anao nefa anao tona tsy miteny tsy fantatra de io foana no voizana reo zany no fizarana misy matetika eo anivon'ny kristianina fa izao mahatonga an'izay zavatra zay dia misy fieveran-diso na zavatra mivaona ny amin'ny fahalalantsika ny amin'ity persona ny fanahy masina ty ao zany reo milaza azo pro esprit saint zany hoe tena fan club raha zay nylazana azy fanahy masina fotsiny any tsy te halala fa tsy fanahy masina de reny olona reny matetika dia amiko izy mieritreritra hoe manindraindra ny fanahy masina fa tena mampietry ilay fanahy masina ho force ho pouvoir ao iaho dia ferany am'le hoe raha manana fanahy masina anao a mahay tsy maintsy miteny fantatra satria zany aminy a le fanahy masina dia pouvoir ka zany pouvoir zany mbola zavatra secondaire fa pouvoir zany anizany pouvoir an'Andriamanitra no zany a tsy pouvoir ao iaho ny fanahy masina fa personary Andriamanitra mihitsy izy mila apetraka amy toerany sahaza azy izany zay ny zavatra anankiray fampidirana de ny etiam-piadohana resahako faharoa ny doctrine na ny fotom-pampianarana ny amin'ny fanahy masina dia anisany nitarika fisarahana ho an'ny fiangonana eran'izao tontolo zao eny tompoko nampisaraka ny fiangonana ny fampianaram-pononany amin'ny fanahy masina dia misy ny atao hoe ny fiangonana tatsinanina oriental ao anatin'izany ny fréana orthodoxe ary ny fiangonana tandrefana ao anatin'izany ny fiangonatsika katolika protestanta sy ny sisa reo ny fizarana misy azadino fa ny fanekemponona apostolika dia tafiditra ao anatin'ny atao hoe fanekemponona ekumenika le maha ekumenika azy dia iombonina ny fiangonana kristianina manerana izao tontolo zao ary zany notenen'ny pastora na ny mpitandrana na ny mopera isaky ny alohany anao fanekemponana hoe aokotsika iaraka anaiky sy anambara ny finoatsika zay iombonatsika amy fiangonana kristiana manerana zao tontolo zao ny contexte ao ambadiky hoe iombonatsika amy fiangonana kristiana manerana zao tontolo zao de ny fiangonana tatsinanina ny orthodoxe ary ny fiangonana tandrefana dia ny protestant katolika anglikanina ny methodiste sy ny sisa sy tanysaiko tsony ireo le atao hoe fiombonana ny fiangonana de ina nampizaranyireo fiangonan'ireo zany hoe bloc anakiroa de ity fanahy masina ity satria nisy ale atao hoe filioke le filioke de le hoe nivoaka avy amin'ny misy zany mivoiny hoe mivoaka avy amin'ny jesosy ny fanahy masina zany hoe jesosy zany no maniraka ny fanahy masina zay zany ny ankolafy ray de teny ny fanahy masina de ny ray sy ny zanaka no maniraka azy de tsy ny fanaraka tamin'io mihitsy ny bloka anakiroa de nizara de hatram'izao tsika miteny zao a io no antom-pisarahana eo amin'ny tandrefana sy tatsinanina karazana fahalalana tsotsotra fotsiny moa zay fa mety tsy de malinatsika loatra fa tsara ny ho fatatsika ihany kanefa nazanatsy zany dia miombona isika tatsinanina sy tandrefana amin'ity fanekemponana apostolika ity zay mahatonga atsika manonona azy io a isana lahady satria io no iombonana
fahatelo ny fieverako iaho afandiniako ty ny antony anankiray koa angambana mahatonga le tsy fahalalana loatra ny amin'ity persona fahatelo ity de ny amin'ny fanahy masina tya de satria raha jerenao le texte am'lay symbole des apôtres na le fanekempinoana apostolika dia tsika masy manoply hivava fotsiny fa mba arao tsara nge le izy ataova nge le hoe mino an'andriamanitra raitsy toa mpanao lanitra sy ny tany aho zay le voalohany de ny faharoa mino an jesosy kristy zanak'andriamanitra lahy tokana tompontsika zay ny faharoa ary ny fahatelo mino ny fanahy masina aho dia ny firafitry ny fehezanteny am'ireo artikula telo reo dia ny fanahy masina ireryany no tsy voalaza mazava tsara hoe andriamanitra fa sous-entendu ozy ny vazaha fa ny ray de tena mazava misy hoe andriamanitra jesosy de hoe zanak'andriamanitra fa ny fanahy masina fotsiny donc zany zay firafitry ny fanekempinoana zay fotsiny de efa mampisy fisalasalana ao anatin'ny eritreritry ny olona hoe andriamanitra tokoa ve ny fanahy masina azo ivavahana ve ny fanahy masina sa angatahana am' jesosy fotsiny ny fanahy masina mba hahatonga ahy hanana pouvoir tanareo any le izy fa any amban'ny fanambani-tsaina atsika any amy subconscient no mipetraka le izy zay zany zavatra anankiray tsy voalaza mazava direct hoe andriamanitra izy fa raha jerenao any amin'ny fanekempinoana nicéane misy raha sy disa de hoe il reçoit la même adoration et la même gloire zany hoe mandray fiankohofana sy fanajana ary voninahitra mitovy amin'ny ray sy ny zanaka zay ny ilazany azy fa tsy lazainy mivantana hoe andriamanitra izy de eo zany mahatonga le fisalasalana amy sasany hoe ten'andriamanitra ve ny fanahy masina sa hery omen'andriamanitra ray sy zanaka ny fanahy masina eo zany anisany antony mahatonga an'ilay fisalasalana ka zay mahatsara ny anaratsika azy andeo jerentsika vetivety aloha hoe manahoana ny historique historique plutôt historique ny fampiasana ny fanahy masina ampy testamenta taloha eto koa zany dia anisany antony anankiray mampisalasala ny maro tsy ndreko tsara hoe ny maro fa tsy nyrehetra hoe ampy testamenta taloha ny fanahy masina tsy hitanao mazava laza hoe fanahin'andriamanitra na ny fanahin'ny tompo fa tsy lazainy hoe fanahy masina tsy misy voambolana direct milaza any zany tsy voalaza explicitement ozy ny vazaha tahaka zay koa jesosy sy azadiny fa jesosy koa tsy voalaza mihitsy ny zanaka de tsy voalaza mihitsy koa amy testamenta taloha tokony tsy ho gaga atsika zany maninona tsy voalaza mihitsy ao amy testamenta taloha ny fanahy masina de mitovy amy tsy nilazana any jesosy mihitsy amin'ny testamenta taloha fa na feniny miafina dia ny texte homeko anareo to vitsivitsy ny texte zay ahitana azy reo dia sous-entendu zany hoe ao ambadiky le izy no atsapana hoe fanahy masina no resahana am'zany ary ninina natao mihitsy le izy fa tsy hoe erreur ninina natao satria nahoana tonga am'lay fitenenan'ny théologiana na ny mpandinika ara-théologie hoe misy ny atao hoe étape de la révélation ny dingan'ny fanambarantenan'andriamanitra andriamanitra zany tsy tonga de nanambarantena indray mandeha satria tsy zakatsika olombelona zany hoe andriamanitra manambarantena indray mandeha zany tsy zaka ny lohatsika zany fa tonga de miparitaka tsika isika olombelona kely ohatrany ty andriamanitra lanitry ny lanitra ny seza fiandrianany de tonga de anambarantena amitsika hoe zao aho tsy zakatsika zany de noho zany manambarantena tsy kelikely andriamanitra de zay fanambaran'andriamanitra tena tsy kelikely teo amin'ny tantara ny zanak'olombelona izay natao hoe étape de la révélation andriamanitra manambarantena aloha izy teto de aveo me mivoatra de me mandroso dia manambarantena am' jesosy indray izy dia fanahy masina complet am'izay ny avant ozy fiteny tanora de zay vo mazava antsika le izy ary na jesosy tena ianara de niteny hoe tampianatra ankehitriny de tsy azonareo zany fa ratry zay de ho azonareo ihany ny teny zao lazaiko jesosy anie andriamanitra
fa nga jesosy manana problema ohatranahy sy ohatranao hoe tsy haiko ny manazava le izy fa azoko fa tsy haiko manazava azy zay moa le fitentsika hoe tsy haiko manazava azy aminao fa azoko le tiako asa azonao tiako lazay zay ny fomba firesantsika satria limité sika amy voambolana limité tsika amina explication fa jesosy andriamanitra azo natao tsara tonga de nanokatra ny sainy olona de napiditra an'le izy hoe zao ane raha olole fa na izy andriamanitra aza dia tsy nanao ankeriny fa nataony tsy moramora de rovina izy no nandrasany zay no nilana ny fanahy masina ny fanahy masina no ampahafantatra anareo hampahatsiaro nareo ny teny rehetra zay nolazaiko taminareo ny fanahy masina zany tsy manao asa vaovao hoe zao ndray fampianarana vaovao ny fanahy masina de tsy misy ataony fanahy masina io afa-tsy ny mampahatsiaro ny mpianany zay nolazainy noho zany tsy misy fanahy masina miteny zavatra hafa ivelany zay lazainy jesosy io loha zany de fa mila fikiritsika tsara raha misy olona any aminareo any any amy fokotany any amin'ny fiarahamoninareo any miteny hoe nilatsahany fanahy masina le olona ao amin'ny tokotaninay ao fa miteny izy de ho zao hoe enoy zay lazainy fa ny fanahy masina dia tsy maintsy manambara ny tenin'andriamanitra mamerina ny olona ao am'izay voasoratra fa tsy misy fanahy masina milaza zavatra hafa ivelany soratra masina zany de lazaiko zay na izy mpaminany na izy mpaminany rehefa tsy ny soratra masina no lazainy de mpaminany sandoka izy aloha zavany resaka mpaminany sandoka izy ka na mahay fahagagana ary izy tsy ny fahagagana no mesure andrefesana hoe manana fanahy masina ny olona de volo mahay lavitra mifaritra ny atsimo aminay iny de mahay manangana mahay mampandeha ny maty le lolo vokatra tanareo rehefa le mandevona maty reny de tsy batainy lehilahy ny faty ny razana amy faritra sasany any amin'ny faritra andro iny fa vitany dadarabe mampitsangana an'le razana matory ambony fandrina iny de mitsangana de mandeha mandrapatonga any am-pasana dikan'izay tsy azo andrefesana ny fanan'andriamanitra mihitsy ny mirakla so de robodroboka hoe ary misy mahay fagagana de ndao ahita angano any zay tandeo am'izay no zany averiko ndray ny fanahy masina dia araky ny teny jesosy izy no ampatsiaro anareo ny teny rehetra zay no lazaiko taminareo io loha zany zavatra anakirey tsy misy fanahy masina miasa ivelany soratra masina fikiro tsara zay fotom-pampianarany zay ny ray raha jerena koa ny tantarany famoronana récit de la création dia ahoana ny voalazany genesisy toko voalohany ho jerentsika eo rehefa avy eo ary ny fanan'andriamanitra azy de nambomba teo ambonin'ny lalina ilay hoe nambomba amin'ny teny français de hoe l'esprit de Dieu plane au-dessus du néant planer mavarina le verbe le choix le verbe nampiasaina hoe planer le mambomba mantsy tsy mazava tsara ny fanan'andriamanitra de mambomba fa raha jerena amy dika teny français l'esprit de Dieu planait au-dessus du néant eo amboniny rano le rano be iny mbola tsisy nininy intéressant le izy satria nahoana io verbe planer io to ohatra ny mampiseho sahady préfiguration na sary anohatra ilazana ny fanahy masina miendrika voromailala manina ny voromailala manidina de le fanahy masina io zany ovina no misy voromailala nidina teo ambony rano raha tadidinareo amy filazantsara zay indrindra taminy nanaovana batisany iza an jesosy zay le izy tompo sotra anareo jereo tsara ny fifandraisan'ny genesis toko voalohany sy ny jaona zay nanaovany jesosy nanaovany jaona mpanao batisa any jesosy batisa fanan'andriamanitra nambomba ary misokatra ny lanitra de nidina ny fanan'andriamanitra toy ny voromailala de nipetraka teo ambony jesosy vo nivoaka ny rano izy de tahak'izay koa tamin'ny famoronana ny fanahin'andriamanitra nanidy tsidina nambomba teo ambonin'ny rano zay ny fanahy masina zay defa hitatsika am'izay zany fifandraisan'le batisa sy ny famoronana ary tena zava-dehibe ny fikiratsika zay ny batisa zany dia famoronam-baovao ataon'andriamanitra ao anatin'ny olona
nouvelle zay olo Kristy de tonga olom-baovao, nouvelle créature. Efa lasa ny zavatra taloha intsy tonga vaovao ireo. Ary zay no asan'ny fanahy masina mahatonga an'izay création nouvelle. Nateraka avy any ambony hoy Jaona, zay rehetra nandray azy de nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. De jereo ny dika teny aminao amin'ny baiboly malagasy, Jaona toko voalohany izy iny raha tsy diso milazan'izy iny, 17, de le hoe nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra, le nomeny hery ery ambany ery, dia nateraka avy any ambony. Ny avy any ambony no midina de manao déclaration officielle hoe zanako ianao. Tsy ianao no manakatra ny lanitra ka miteny hoe zanakao Andriamanitra, arao tsara, fa ny lanitra no misokatra ka midina ety aminao ka miteny hoe zanako ianao. Fananganananaka, adoption. Ho resantsika zay rehefa avy eo momba ny amin'iny fanahy masina iny sy ny batisa. Ao ny fanan'Andriamanitra tao amin'ny testamenta taloha mbola miresaka atsika hoe ohatranao hitanareo zany fa le fanahany masina zany efa tao fa tsy miseho mivantana ohatrany aty amin'ny testamenta vaovao fa miafina le izy. Anankiray ihany koa ny fanan'Andriamanitra zay voalaza amin'ny testamenta taloha mahatonga fiainana. Hitatsika ohatra zany amin'ilay sary ny teneniko telo hoe ny fanan'Andriamanitra nambomba teo ambony lalina, l'esprit de Dieu qui planait sur le néant, zany hoe néant, ténèbre, fahafatesana no misy, de ny fanan'Andriamanitra teo ambony. De ina ny zavatra mitranga mahafinaritra be io Genesis toko voalohany io le asan'ny fanahy masina zany eo ambony eo manana ohatran'ny rôle na akoho mametraka ny zanany ambaniny, akoho mikotrika atody ohatran'ny couveuse. Manina mitena zany andao verenantsika vakina ny Genesis toko voalohany 2 ka hatramin'ny 4. De vakintsika miadana. Fa vakintsika malaky loatra matsy izy io rehefa mamaky an'io tsika. Genesis toko voalohany 2 ka hatramin'ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy. Tamin'ny voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Zany hoe ohatr'izao namoronan'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. 2 ary ny tany de tsy nisy endrika sady foana ary aizina ny tambony lalina, zany hoe fahafatesana zany. Ary ny fanan'Andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano, zany hoe io le fanan'Andriamanitra ozy plané ary mandrakotra izao rehetra zao. 3 ary Andriamanitra nanao hoe misy mazava de nisy zany, de misy mazava zafady. Ary hitan'Andriamanitra fa tsara ny mazava ary nampisarahin'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Tsy ndriko tsara io matoateny hoe nampisarahan'Andriamanitra ny mazava sy ny maizina. Raha jerenao tsara zany io texte de zao, ny ray Andriamanitra ray miteny, de io teny io manatanteraka dia ny fanahy masina no midina ka ny fanan'Andriamanitra no nahatonga ny fahamoronana ho possible, zany hoe tsy possible nisy ny fahamoronana raha tsy nandrakotra izao rehetra zao aloha ny fanahy masina. Ina zany le rôle ny fanahy masina eto, le fanan'Andriamanitra eto dia mampisaraka ny rano sy ny tanety, mampisaraka ny aizina sy ny mazava, ny création, ny famoronana de tsy maintsy manomboka amin'ny mandrakariva amin'ny fampisarahana ny fahafatesana sy ny fiainana. Tsy misy famoronana possible, tsy misy aina possible raha tsy sarahan'ireo. Ary zay ny asa ny fanahin'Andriamanitra, mahatonga ny aina hiasa de satria mampisaraka an'ireo izy. Fahafatesana sy fiainana, mazava sy aizina. Sans la séparation, il n'y a pas de création. Tahaka zany koa ohatra tamin'ny tsodrano nataony tamin'ny Adamasieva, de andao ny ray sy ny reniny izy ka ikambana amin'ny vadiny dia ho nofrainy izy roa, ary zay izy vao maninona notain'Andriamanitra ka ho zay maharoa afara ary mameno amin'ny tany. Tsy maintsy mianitomboka amin'ny séparation zay vao misy bénédiction.
miala teo amin'ny ray aman-dreny izy kamikambana mofo zay foana zany le asan'ny fanahy rôlena séparation et bénédiction séparation et bénédiction de ohatra zay koa zany a ny fanan'andriamanitra zay manala atsika avy eo amin'ny aizina ka mamindra atsika ho amin'ny fahazavan'ny mahagaga manala atsika am'izao tontolo zao ka mamindra atsika ho fanjakany zanaka malala zay séparena sarana am'izao tontolo zao ary atambatra amin'ny jesosy tanareo fa efa tao ny fanahy masina fa tsy lazaina mazava fa atao ankolaka moa zany ny fomba ilazana azy anankiray any koa ny endriky isehoan'ny fanahy masina atao amin'ny testamenta taloha fa tsy lazaina mivantana dia miseho tamin'ny endriky na osotra na le hoe onction ty moa mafinaritra ny zalahy evangelika misy ty hoe osotra na azo osotra avy amin'andriamanitra fanosorana azadino fa ny vocabulaire hoe osotra na ny onction de nampiasaina manokana ho an'ny mpaminany sy ny mpanjaka ary ny mpisorona ireriany averiko ndray ao amin'ny testamenta taloha ny fanosorana zay nampiasaina ny diloilo na ny kanana ny mpanjaka ny mpisorona ary ny mpaminany no nandray zany atao hoe osotra izany fa ny problema lasa ny extrapoleny zalahy evangelika le izy de lasa lazany hoe manomanina osotra manokana apôstôly ranona profety mpaminany ranona apôtre ranona be debe ny misoloky titra ny maha-apôstôly dia maningana ho an'izy 12 lahy ny mpaminany de natokana ho an'ny olona hatreo amin'ny jaona mpanao batisa de mifarana hatreo ny titrany hoe mpaminany tsy misy tsony zany mpaminany zany tapre ny jaona mpanao batisa mpanompon'andriamanitra ny sisa mpitoro teny na ineny lava aza de nanda zaho sy tsy mpaminany fa mpanompon'andriamanitra antanio ny tantara ny olona no ny tena neny lava ho mpaminany fa neny lava tsy mitony tena ho mpaminany tompoko mpanompony jesosy aho ozy izy fa ny olona no nanositra azy ho mpaminany ka raha misy olona ny tena hoe ranonao ny mpaminany za mpaminany zany efa vita tamin'ny andro ny jaona mpanao batisa ny farany satria ina ny rôlena ny mpaminany ny rôlena ny mpaminany de manondro hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra zay manaisitra amin'ny fahotany zao tontolo zao de manondro an'iny ary ny teny am'izay jaona mpanao batisa rehefa vita ny mission zaho tsy maintsy maninona ozy zaho tsy maintsy miena ary izy tsy maintsy mitombo ary arabaky teny le izy satria vo vitan'zay mission zay avy nanao batisa jesosy izy avy nanondro an jesosy izy hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra manaisitra amin'ny fahotany zao tontolo zao de naninona nandao azy ny mpianany rehetra nisaraka aminy de nanaraka an jesosy manara azy nareo izy ary jaona mpanao batisa naninona voasambotra de ny vogadra ary naninona tapando tena niatra arabaky teny le hoe za tsy maintsy miena ity le hoe za tsy maintsy miena ty tsy resaka fizahozahoana sy ampiasaina n'importe comment misy mahatsy ola mampiasa an'io za tsy maintsy miena fa izy tsy maintsy mitombo tamoramora fa tsy mora io aza tonontonona fahatany hoe za tsy maintsy miena jereo tsara aloha izy le nyteny an'io jaona mpanao batisa mba fantatrao ny fiaina jaona mpanao batisa vitanao ve zakanao ve zany ny olona tena amin'ny teny hoe za tsy maintsy miena ary izy tsy maintsy mitombo fa tsy hoe za tsy maintsy miena de le miatsara le misy masy le faneritretena hitraitra any amin'ny fifozana de zay moa dia olon'andriamanitra de moa de efa dia piso manazaho tsy tena fanetretena fa fanafenan-javatra ka aleo azava tsara ny am'izay manaraka an'izay ilay matoateny le hoe ary ny fanan'andriamanitra no nitsoka l'esprit de Dieu insuffla les eaux tadinareo tamin'ny Ezekiela zay napahitan'andriamanitra fahitana hoe napahitany taolana maina de ozy ny tompo hoe maminania am'ireo taolanareo de ho velona izy de naminany i Ezekiela dia ina zavatra nitrandro misy fanan'andriamanitra rivotra nitsoka de teo am'le taolana maina efa maty de nikisakisaka le taolana de nifanatona de avy eo naniry ozatra de naniry lalandra de naniry nofo de nisy oditra de avy eo nitsofon'andriamanitra fofonaina mahavela dia velona indray inona zany rôlena ny fanahy satria nylazany hoe nitsoka teo ny fanan'andriamanitra dia mpamelona zay ny rôlena ny fanahy masina
mamelona ao am'izay misy fahafatesana eo am'izay tsy misy fiainana intsony de omeny fiainana. Zay mahatonga an'le hoe isika kristianina tsy mahay mino an' Jesosy zany fa matoa ianao mino de satria nomenanao lay fanan'Andriamanitra ahaizanao mino fa tsy ianao miteny hoe zaho mino. Tsy haiko zany, tsy hainao zany mino zany fa mitovy amin'ny taolana maina io ianao fa ny fanan'Andriamanitra no miasa ka mamelona anao. Donc zany ianao miteny hoe ka zany e, misy moa tsy le miteny hoe oresahako eo rehefa avy eo ka tsy ny zaza le tsy mahay mino zany fa ny zaza tsy tokony atao batisa fa mbola tsy mahay mino zaza fa n'olo dehibe. Tsy ianao no mahay mino ary ny finoana tsy fahaizana fa asan'ny zay le fanan'Andriamanitra mitsoka zay le hoe ny fanan'Andriamanitra miasa am'izay tiany. Tsy azonao ferana hoe aza miasa amina zaza latsaky ny 12 taona anao fanahy masina fa olona fa mba misimisy saina ihany olona mba niditra lakilasy sy nanatra W ihany no mba mahay mino reny ihany no iasanao fa ny zaza aloha reny vendrana be reny tsy mila isanao fa izy ianao no mibaiko ny fanahy masina. Fa nga fantatrao moa fa fanahy masina eo nefa nisy talohanao e. Adinao moa fa fanahy masina io teo ambony rano lalina mbola tsy nisy zany raha manatombotso Jean-Luc zany de efa nisy ny fanahy masina. Mbola tsy nisy zany Madagasikara zany mbola tsy nisy zao tontolo zao zany efa teo fanahy masina niasa nampisiny tsy misy. Ka raha ny fanahy masina nampisiny tsy misy ahoana izy ny tsy hay ampino ny olona zay tsy mahay mino, ahoana izy ny tsy hay ampino zazakely. Tsy vita fanahy masina ve zany? Mahagaga ihany a fampianarana ino zany? Fampianarana sadasada. No zany tsy tokony salasala ianao hoe mahay mino ny zaza. Tena mahay mino ny zaza tompoko, zany no teny an'izany. Ka zay fampianarana manotra an'izany de fampianaran-diso satria asan'ny fanahy io fa tsy asan'ny ty fa asan'ny fanahy. Ny fanahy mitsoka am'izay tiany, zay tiany. Tsy ianao mihitsy nanao ny fanahy masina anaty boaty, tsy ianao mihitsy nanao ny fanahy masina zao ny fomba fiasanao atreto ihany tsy anjaranao zany. Manaraka an'izay ny fanahy masina koa de niseho tamin'ny endrika na hery. Io mahatonga ny olona le hoe lasa ohatrany raisin'olo ohatrany hoe pouvoir ny fanahy masina. Tamin'ny Samsona ohatra, Samsona zay nanana force surnaturelle afaka nandresy ny Filistina. Fomba fisehoany zay fa tsy hoe pouvoir. Anankiray farany de ajantsika ny amin'iny fa mbola resaka zavatra hafa tsika dia ny zavatra mahavariana impressionnant ozy vazaha dia raha jerenao ny texte biblika rehetra zany de fijeriko azy, fijeriko iaho fa averenao amiko raha diso de tena manana fanetretena lalina ty personne fahatelo ity, tsy misehoseho. Ary zay foana ny any lazaiko hoe ny fanahy masina tompoko tsy mipoerapoera, ny fanahy masina tompoko tsy mioeraoera, ny fanahy masina dia manetry tena tsy misehoseho. Jereo ange izy par rapport ny ray sy ny zanaka tsy hitanao izy tsy misehoseho izy fa ny asany kosa. Hozy Jesosy hoe tsy hitanao izy na avy aiza na avy ary fa ny asany no ahitanao azy. Efa miova le olona voagaga ianao firitsika no bako vava hoe ranona novan'Andriamanitra. Asan'izy zany, asan'ny fanahy masina. Misoko mangina, misoko miadana, lentement mais sûrement zany vazaha tsy hitanao fa miasa. Efa miova le olona zay anao voagaga fa nanina tao. Zay ny fanahy masina zany hoe miasa mangina izy. Ara-pitahaina amin'ilay personne roa izy ny ray sy ny zanaka dia hozy ny théologiana hoe le Saint-Esprit s'efface au profit du Père et du Fils. Zany hoe ny fanahy masina ozy izy dia manasitra ny tenany mihitsy, mamafa ny tenany mba hisy amgadinany ray sy ny zanaka. Tsy zay moa teny an Jesosy ny fanahy masina ozy izy dia tsy anambara zava-baovao fa zay avy amiko ihany no olazainy. Kanefa na de tsy misehoseho ary manetry tena ny fanahy masina, redoutable ny asany, tena redoutable. Ary zay mahatonga ny anarany amin'ny teny hébreu hoe roar. Le roar rivotra mitsoka mahery ny fanahy masina. Ary tena zay misy ny caractère divine, zay misy ny toetra an'Andriamanitra. Io toetra an'Andriamanitra io zany Andriamanitra tsy hita maso
Andriamanitra tsy misehoseho ohatra ny olombelona hoe rehefa numéro 1 ny olombelona de mampiakatra vozon'akanjo ary mampiseho sandry sy mampiseho an'ity. Zay ny olombelona zay. Fa ny andriamantsika tompony fahefana rehetra pontacrator ozy izy ny teny grika. Pontocrator zany hoe izy lay misy hatrizay ka ho mandrakizay ka mameno zao rehetra zao nefa de tsy miseho. Tsy vitany olombelona zany. Ny olombelona vao mahazo fahefana de eny amin'ny devant but. Ny olombelona vao mahazo fahefana de eny amin'ny devant scène. Je suis. Fa Andriamanitra tompony fahefana rehetra fa manino izy? Any ambadiky ny rideau izy. Zay ny Andriamanitsika. Ary io no asehony fanahy masina, tsy misehoseho izy, fa ny asany kosa tena mampitolagaga. Ary c'est une force calme ozy ny vazaha, force tranquille. C'est une force qui n'écrase pas, tsy force manindry, tsy force manao hoe vao miditra amin'olo izy tonga de bloqueny. Ny fanahy masina miasa fa amin'ny fomba tsy hita maso. Eo no mahasamy hafa lehibe ny olona hitanao, ny olona hoe tarihin'ny fanan'Andriamanitra sy ny olona demoniaka. Hitanao ny olona demoniaka? Ny demoniaka rehefa ny fanan'Andriamanitra no anatiny ao, rehefa ny fanan'Andriamanitra no anatiny ao, ny fanany savady rehefa ny demoniaka ny fanany devolo no anatiny de tsy tompony tenany izy, zay mipetraka any amin'ny toby mahalala an'izany tsara. Zay mola no fanina tany amin'ny toby tamin'ny fotoan'andro, tsy tompony tenany demoniaka, tsy tompony tenany. Nefa ny fanahy masina rehefa miditra amin'ny olona tsy mibloqué ny olona zany izy, fa mahatsiaro tena tsara le olona. Ary io no mahagaga. Jereo ke ny demoniaka teny foana izy rehefa possédé zany vazaha. Le possédé matsy hatramin'ny lohanao, ny sainao, ny fisainany mombanao, na sanatria mpinany maloto ianao de tsy tompo-tsafidy fa mihinana. Zay ny asan'ny devolo zay. Fa ny fanahy masina kosa rehefa miasa amin'ny olona, mamela malalaka ny olona. Tsy midomine ny olona ny fanahy masina. Na dia puissant, ary zay reo tsara ny herin'ny fanahy masina, izy nahatonga ny création, azadino. Ka raha izy manana création, azo nataony tonga de miterase atsika hoe tonga de manindry hoe zany no izy, na tianao na tsy tianao, fa tsy manao an'izay izy. Ary zay ny mahagaga amin'ilay fanahy masina. Zay ny amin'ny tapany farany ho resantsika de le voaresaky teo hoe ovina no andraisantsika ny fanahy masina ary ahoana ny fomba fifandraisantsika aminy. Zay ny mahaliana ny maro. Ovina no nandraisako sy nandraisanao ny fanahy masina ary ahoana ny fomba fifandraisantsika aminy zafady. Zavatra roa lehibe no resako, be da be ny zavatra azo resana fa tsy ampy ny fotoana, fa niezako ny fatinina le izy. De tsotra, mbola omeko ny andiny tsoratra masina, de teo amin'ny batisa ireriany. Teo amin'ny batisa no nandraisatsika ny fanahy masina, satria eo Andriamanitra no manangana atsika ho zanaka malala. De inona ny rôle ny fanahy masina? Ny fanahy masina zany no miteraka atsika indray, zany hoe ny fanahy masina no mandray atsika ho zanaka. Io le lazainy teny frantsay hoe recevoir l'esprit d'adoption, mandray an'le taratasy hoe natsangana ianao. Ary tiako mihitsy ho sary le hoe zaza natsangana isika fa tsy zaza nateraka. Jesosy no nateraky ny ray, zany hoe nivoaka avy tao amin'ny ray. Isika zanak'Andriamanitra satria natsangana, ka izay tsika mba afaka am'teny hoe nateraka indray. Eo tsara, zay le indray satria isika natsangana. Donc tsy mitovy isika sy Jesosy na de samy zanak'Andriamanitra. Jesosy zanaka nateraka, isika zanaka nateraka indray. Ka le indray dia natsangana, adopté. Bagereo ny fiainan'ny zanaka natsangana. Sary fahataoko foana ty, za zao malagasy, dia nadopté-ny zareo belge aho zao, ka raha ohatra manana nationalité belge dia belge ara-taratasy aho, fa tsy belge de nature.
ka na andeha ambaki ny lohako na ianao fomba fitafiny mbazaha na anao finakaniny mbazaha na anaraka ny fomba zareo atya gasy d'origine aho fa natsangan'ilay firenena ho zanany aho no ninona no les lettres d'adoption les lettres de naturalisation donc zany a misy existence anakiroa ao amiko voalohany le mahamalagasy ahy tsy afaka satria iny nolovako tamin'ny ray aman-dreniko ary l'existence faharoa dia ilay adoption nraisiko tamin'Andriamanitra nraisiko tamin'ny belge de hoe manaraka ny fomba zareo ary io tsy vitandray andro fa manomboko zao any mianatra azy ay inona ny fomba nareo ay ty fisakafonareo ay mba ianarako hoanina koa ay zao ny fomba fiteninareo de mba ianarako koa fa miara misy ao amiko reo fa tsy hoe rehefa lasa belge aho de tsy malagasy intsony azonareo ngamba ny tiako resahana be debe zany mihevitra hoe rehefa nandray fanay masina izy rehefa mana lasa zanak'Andriamanitra de foana ny mahampanota azy diso zato isanjato ny natiranao le d'origine mahampanota anao mbola ao ka na de zanak'Andriamanitra azy ianao a miaraka ao reo roa reo mahavandy zay milaza hoe tsy mpanota intsony izy mba tiako hita ny fiainany ao an-trano ao mba tiako hita ny réflexeny rehefa misy zavatra matezitra azy mba tiako hita no anatin'ny lohany ao rehefa misy zavatra mieritreridratsy izy zay le mahampanota anao vazivaziky foana hoe rehefa mietsika moa ny fomba fitena mampiatsika ny adama irako ao a ka zay le izy mietsika le d'origine ka le d'origine nga afaka zany ao io mody mba sarotsaromana sina peinture kely fotsiny de rehefa tonga ny rivotra de miala ndray iny de zay ny ro tokotrano manamboatra trano any mba manao entretien ianao le trano efa somary rebarebaka fa tratra ny rivotra sy ny orana de miala ny loko de milokona ny ray fa le brique tsy ho afaka eo mihitsy fa le brique de brique foana fa tsy hoe rehefa misy peinture tsara treizy de tsy brique tsony io donc zany rehefa manana fanahy masina ianao de zao miaraka ao reo ka le hoe nateraky ianao zanak'Andriamanitra ianao manana fanahy ianao fa adoption iny da hoaro jerentsika ny tenin'Andriamanitra Romana toko fahenina andininy fahatelo ka hatramin'ny fahadimy Romana toko fahenina sokafo ny baibolinareo andiny fahatelo ka hatramin'ny fahadimy ny anaran' Jesosy tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa maheno tsara daholo na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa niarana levina tamy batisa ho amin'ny fahafatesana asika mba ho tahaka nananganana ny Kristy tamy maty koa tamy voninahitry ny ray no handehanantsika koa amin'ny fiainam-baovao raha faranapiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika de ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana ho tahaka ny Kristy amin'ny fitsanganana fa am'izao tsika aloha de mbola izao voafetra mahampanota atsika izao Galatiana toko fahatelo andininy fahafito amby roapolo Galatiana toko fahatelo andininy fahafito amby roapolo ny anaran' Jesosy fa na iza ianareo no natao batisa mahazava be ty na iza ianareo no natao batisa ho an'ny Kristy dia mitafy an'i Kristy tsy hoe miova ho Kristy tsy hoe lasa ohatran'ny Kristy mitafy zao ampidiriny ty de mitafy rehefa esorinao ty dia miseho le tena izy zay le mitafy an'i Kristy miaraka ao reo zany ary eo no mahavoafitaka ny sasany hoe ahoana moa nilazanao fa zanak'Andriamanitra iny natao iny anie mbola vo natao batisa anjazy de jereo izy mbola mifoka sigara jereo izy mbola miteny ratsy jereo izy mbola tsy fantatro ina daholo zavatra resahany de ho zao hoe ny maha zanak'Andriamanitra tompoko a dia lamba tafina atolotr'Andriamanitra atsika fa tsy hoe miova lasa ohatran'ny Kristy tsika zay foana mahatonga amy teny hoe Jesosy tsy modely fa Jesosy lamba hitafina misy olona tsy tian'izay teniko zay fa de lazaiko any amiko Jesosy tsy modely Jesosy no lamba hitafiako satria nahoana iny no fahamarinako
rehefa tonga ny andro elako am'ty tany ity ka eona am' jesosy eona am' ray aho dia iny lamba natafia iny no afahako miditry ny lanitra aonao izy izy ny voasoratra amin'ny apokalipsy iza ireo miakanjo fotsy lava ireo zay nanasany lambany tamin'ny rano zanak'ondry i mila sasana isan'andro le lamba nomenatsika tamin'ny batisa sasana amy fibebahana zay le sasana amy rano zanak'ondry isan'andro ka matoa lasena manasa azy isan'andro de satria mbola manina mbola manota satria inona mpanota de averiko foana ty mpanota ianao mpanota aho kanefa koa zanak'Andriamanitra mety makarary ny sofinao mianao hoe mpanota ianao kanefa zany no izy c'est une réalité que tu le veuilles ou pas ohatrany ilazako hoe gasy ianao na de efa 50 taona apetrahana taty andafy ohatrazay hany le izy ao de zay le izy io niany le amy fomba fiteny koa zay zay le discrétion ny fanahy masina zay le fanetretena ny fanahy masina tsy tonga dia ahoana moa zany contrôler atsika hoe tonga de bloqué ny sainao sy ny sain'ny fananao fa mameno anao izy zay le fenona ny fanahy fomba fiteny aoko fenona ny fanahy dikan'iny de hoe avela ny fanan'Andriamanitra hanjaka io a combat journalier io combat isan'andro ary ny faharoa farany dia ina ny zava-misy rehefa zanak'Andriamanitra ianao arabasoa arabatsara vita batisa manana ny fanahy masina dia ina ny zavatra mitranga rehefa avy eo Koritianina faharoa toko voalohany andiny faharoa amby roapolo Koritianina faharoa toko voalohany andiny faharoa amby roapolo mianaran Jesosy izay nanisy tomboka alova kiko hatramin'ny andiny faraiky amby roapolo Koritianina faharoa toko voalohany 21-22 mianaran Jesosy fa izay nampitoetra anay mba aminareo ao amy Kristy sady nanositra atsika diandriamanitra izay enoy tsara izay nanisy tombo-kase atsika koa dia nanome ny fanahy ho santatra ato apotsika inona zany fanahy masina tombo-kase eto ho santatra fa maninona an'Andriamanitra ianao ahoanao zany pastora amin'ny fiangonana loterana malagasy rehefa manao batisanao aho amin'ny anaran'Andriamanitra ray de eo amin'ny androny ataoko aminao ny mariky ny asijana masina ho eo amin'ny andronao sy eo amin'ny tratranao ho famantarana fa any Jesosy fa mino an Jesosy zay vao amin'ny tany asijaninanao iny lay tombo-kase apetrak'Andriamanitra hoe ity zanako ity zany teraka azy androany ity ny acte de naissance zanako iza no sahy hanohitra an'izay iza mitsangana iza hiteny ka sy izy iny tsy tena izy iny fa iny tsofotsofandrano iny présentation iny lazao daholo zay tianareo fa za miteny hoe lehilahy sy vehivavy zay samy joro anoatra an'Andriamanitra hoe ity iza ny joro anohitra an'izay tsy za no miteny eto soratra masina no teny nomena tombo-kase fantatrareo zany tombo-kase zany so ohatran'izao de tamin'ny andro mpanjaka de nalaina ny kase de eo ambonin'ny lettre hoe so royal tsy misy olona afaka idiscuter so royal zany maika moa fa so divan tombo-kase n'Andriamanitra de afaka hiteny dolo zay tetena ka io zao ka io zao ka io zao tadidiko tsara zay rahalahy anankiray zay tsy tononoko anarana namako tao Tsirabe tao izy ao amin'ny Rema de Madagasikara ny fiangonana de mpinamana zay roalahy satria samy miara mitory filazantsara tsy asina problème zany miara manao tafika masina zay za tsy nanao olana mihitsy hoe satria tsy loterana izy de tsy araka aminy aho de ndray andro izy tsy naharitra mihitsy fa ozy hoe rahalahy zay moa fomba fiteniny zalahy evangelika reo rahalahy mba misy zavatra tiako resahana amy rahalahy inona oa mahavarina mihitsy ozy izy ny hafananao sy ny firedaredanao amin'ny asan'Andriamanitra nefa ianao ozy izy natao batisan-jaza tsy azo koa le fanotaninao
ny fahalalako anao hatram'izay zy neveriko fa efa natao batisan'olo dehibe ianao fa manina ho any neverinao natao batisan'olo dehibe aka ianao mafana am'rehatra be fa nga ho a miakina am'le mahazazakely sy maha olo dehibe ny batisany mampirehatra sy tsy mampirehatra aka zay ny fahalalako azy ka tanareo zay le problème zay ny fahalalako azy ka aoko tsika hitandrina mandeha amina fihetseha-pony maro fa tsy mandeha amy soratra masina Efesana toko voalohany andiny fahatelo amby folo ataoko angamba fa tsy ady hevitra tsononareo hoe batisan-jaza batisan'olo dehibe batisa sitrike batisan'olo atete efa mazava am'izay izy zao Efesana toko voalohany andiny fahatelo amby folo ny anaran Jesosy ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjena anareo eny ao aminy koa ianareo rehefa nino de no ny toeny no nasina tombo-kase tamy fanahy araka ny teny fikasana io zany no tombo-kase no raisitsika io teo amy batisa inona ny rôle ny tombo-kase io de zatsy sy mamorona fa voalazany koritianina faharoa toko voalohany andiny faharoa amby roapolo teo ho amin'ny andro fanavotana ozy izy no ilainan'io inona dikan'le andro fanavotana amin'ny andro farany inona nitranga amin'ny andro farany amin'ny fitsanganany tena amin'ny maty dia izay misy an'io tombo-kase io ireo no vonjena izay azy zay manana ny signature-n'Andriamanitra tsy hoe zay navita asa be tsy hoe zay navita zavatra tsara tsy hoe olona masimasina be zay azy satria hisy am'izany andro rany hanao lettre na CV 50 page za mifady hanina indroapolo anatin'ny herinandro za mavita an'izao za navita an'izao za mitafy lamba fotsy foana mandra-pahafatoko za nanao tafika masina dimanjato mandra-pahafatoko tsy fantatro ianao navitaiza miala amiko olomelo ka ny important eto hoe fantatry Jesosy ve anao rehefa tonga ny andro farany sa tsy fantany eo ny question fantany ve anao de ina ny valiny manana ny tombo-kaseny ve anao ina le tombo-kase natao batisa tamin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ny fanahy masina ve anao tsoroko ohatr'izay le resaka tsy milakolaka aho ka amin'ny andro fanavotana ny fotoana ny fitsanganany tena maty eo ny fotoana fanavahana ny azy de io fanahy masina io zany maninona hanangana atsika amin'ny maty satria nahoana io fanahy masina io no fanahy nanangana ny Kristy tamin'ny maty zero tsara natsangana tamin'ny maty Kristy fa tsy hoe nitsangana tamin'ny maty pasifa zany fa tsy aktifa dikan'izay iza nanangana azy tao de mazava tsara fa ny fanahy masina izany tsy zaho raha manatombotsozoaniko amy teny zany soratra masina andeha ovakitsika sady amaranatsika fotoana Romana toko fahavalo andiny faraiky amby folo Romana toko fahavalo andiny faha raiky amby folo ny anaran Jesosy ary raha ny fanahiny izay nanangana an Jesosy tamy maty no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana ny Kristy Jesosy tamy maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny zay mitoetra ao anatinareo ahoana tsara hoe ilay fanahy zay nanangana ny Kristy tamy maty no hamelona anareo donc zany a zay ola manana le tombo-kase manana le marika hoe zanak'Andriamanitra dia iny marika iny no manangana azy amin'ny maty ary satria fanahy io fanahy iny nanangana ny Kristy tamy maty tsy manao heviteny aho je ne fais que rapporter ce qui est écrit farany koritianina faharoa toko faefatra andiny faefatra amby folo isika de soratra masina irery any tsika tsy mandeha amina aka zao feritreretako zao ny fanazava tsy ilaina ny fanazavanao ahoana ozy ty zay ihany koritianina faharoa toko faefatra andiny ny faha efatra ambiny folo amin'ny anaran Jesosy fa fantatray fa izay nanangana an Jesosy tompo no hanangana anay koa miaraka am Jesosy ka hanolotra anay miaraka aminareo tsara ne zany teny zany mba iraisiko eny ao amy baibolinareo fa matsiro koritianina faharoa toko faefatra andiny faefatra amby folo fa fantatray fa izay nanangana an Jesosy tompo
no hanangana anay koa miaraka am Jesosy ka manolotra anay miaraka aminareo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy mandrakizay. Amen. Dia izay ny fampianarana androany. Omeko fotoana ianareo raha manana fanontaniana roa raha be indrindra dia reo no valiko satria manjary tratralina isika raha mbola ivalapatra be fa inoko fa efa mazava izay. Dia asitsika feokira aloha zany iandrasana ny fanontanianareo. Eny ary fantaniny andry raha todosoa ina ny mahasamy hafa ny fanahy masina sy ny anjely tena mifanaotsy tsy misavaratra rahalahy. Ny anjely dia iraka ary azadiny fa ny anjely mbola ambany gradinao ianao misy andry a tadidio tsara ny rafitra tanatohatra ao an-danitra fa Andriamanitra ny ambony indrindra de manarakaraka an'Andriamanitra de iza ianao olombelona. Ny Hebreo toko voalohany de milaza zany anjely iza ny mbo nataon'Andriamanitra hoe zanako ianao zany teraka anao androany tsy misy na anjely ray aza nataon'Andriamanitra hoe zanany
zany hoe zany anjely zany mbola ambanitsika ary jesosy aza de niteny hoe hitsara anjely anareo donc zany tsisy ifandraisan'ny anjely sy ny fanahy masina mihitsy ny fanahy masina dia io fanahy io nanorotoro a jesosy tao akibony maria noho izany dia andriamanitra ny fanahy masina anjely zava-boary asa tanan'andriamanitra iraka fotsiny izy fa tsy fanahy masina izy zay tsara azava zay ngamba tsy andany fotoana amin'iny fa mazavany amin'iny zavady manaraka azy dia i pasteur Erzo azo azavaina zavady azo azavaina androany ve ilay hoe mampalahelo ny fanahy masina raha mbola aneorina dia ya misaotra anao tonga de ianao no manazava azy ho resantsika mbola tsy vita androany le izy satria mbola mitohy lavabe matsy a ny koritsika ny fanekemponona apostolika aty fa amin'ny fotoana manaraka ho resantsika fa efa prévu le izy fa misaotra anao pasteur nanamarika an'izay satria lava io resaka lavabe io a mahatonga adi-tsain'ny olona hoe miteny ratsy ny fanahy masina de tsy mahazo famelan-keloka sy ny sisa ho ataotsika chapitre manokana mihitsy iny zavady diso ve zany tompoko ny fanekemponona apostolika nitsangana tamy maty tamin'ny andro fahatelo heo indrindritsika azadino kingatsa miaratsy fa tsy haiko misy manona ny anaranao a kingatsa manitra samitsika voilà ny savady symbole des apôtres ny filazany atao hoe fanekemponona apostolika ny symbole des apôtres dia asa soratra natao hamitinana ny baiboly karazana résumé ny confession de foi ary nahatonga an'io symbole des apôtres io na ny symbole mbola ho afy kotsika iresaka momba ny symbole natanaziana ny symbole niséanina sy ny sisa sy ny sisa marobe dia en réaction na fampianaran-diso de misy fampianaran-diso précise zay mila notoerina de mila manoratra confession de foi mba hanoerana azy noho izany ny symbole des apôtres ny fanekemponana apostolika dia notovozina avy ao amin'ny soratra masina no nadaptena donc zany a misy problème amina resaka traduction sy amina resaka voambolana anome ohatra anankiray aminao ao a io aza mbola tsotsotra io resahanao io kingatsy fa ao amin'ny jaune voalohany raha tsy diso jaune voalohany toko voalohany andin'ny fahasivy izy zay na alohan'izay le hoe mahatoky sy marin'andriamanitra koa raha meky ny fahotatsika isika de mamela ny fahotatsika sy manadio atsika ho afaka amy tsy fahamarinana rehetra izy iny a dia diso fa ny tena izy de hoe mandeha melolo hoe mahatoky sy marin'andriamanitra koa raha meky ny fahotantsika isika fa tsy hoe raha meky ny fahotantsika isika koa raha meky satria anatin'ny pericoupe ao anatin'ny ritualitsika fiangonana loterana dia mifamadika le izy ka tsy hoe rehefa voasoratra anaty ritualy fa tsy hoe rehefa voasoratra de ino marina fa ny tena izy de hoe mahatoky sy marin'andriamanitra zay vao hoe koa raha meky ny fahotantsika isika fa tsy hoe rehefa meky ny fahotantsika isika zay andriamanitra vao mahatoky sy marina no tsy miankina amin'ny fiekenao eloka mihitsy ny mahatoky sy marina an'andriamanitra na tsy bebaka ianao andriamanitra mahatoky foana na tsy bebaka ianao andriamanitra marina foana tsy hoe rehefa tsy mibebaka ianao de lasa tsy marina andriamanitra fa izao mahatoky sy marin'andriamanitra koa raha miaiky ny fahotanao dia mazotoky ianao fa voavela satria maninona satria mahatoky izy satria marina izy any no efa haran'ny famelan-keloko zay zany a ka noho zany a tsara ny nanamarianao an'io hoe misy rehefa miditra lalindalina amin'ny fianarana soratra masina sy teolojia dia zay le esprit critique zay ilaina amina resaka voambolana tsy vanapatra amin'iny tsika satria mandeha fotoana didy ary am'ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe nitsangana tamy maty tamin'ny andro fahaty tsy fampianaran'ny tompo zany tsy vavaka nampianarin'ny tompo io fa lay tam'le fanekemponona apostolika monsieur Didi a de io mitovy ngamba ny fantaninao sy kingatsa io a de tsy venako tsony ok farany dia ijanonao a monsieur Todosoa Jean Fernand mitovy ve ny bitsiky ny fanahy masina sy ny tena tsy mitovy ny feon'ny fieritreretanao de mamitaka
satria ozy Paoly apôstôly amin'ny Galatiana ny feon'ny fieritreretantsika izy de efa maninona efa voapetaky ny vy mamay efa voapetaky ny vy mamay dikan'izay efa maty ny conscience tsika tsy misy intsony zay mahatonga amin'ny teny hoe aza miantehitra ny feon'ny fieritreretana zany satria ny feon'ny fieritreretanao efa maty efa lo efa maimbo zay natonga nanao le fampianarana hoe ny sitrapontsika de sitrapo voafatotra ozy Martin Luther ny sitraponao io a tsy sitraponao tsony fa efa sitrapony satana ka aza mieritreritra anao hoe za manana ny safidinao zany tsy anao tsony soa ny safidinao any satana soa ny safidinao an'Andriamanitra fa ianao tsy manana safidy zany tsony ianao resa be fotsiny zany hoe za mbola manana ny safidiko manokana zay tiako anio non tadidrio tsara fa ny éducation anao mijoue ny fiarahamonina manodidina anao mijoue ny manodidina anao koa mamolavola ny sainao reo rehetrarehetra reo a mamolavola ny safidinao de ozy anao hoe zaho manana fahalalana amy safidy c'est de l'utopie revin-gadra zany fa na ny fomba fijerinao ny fijeriko de miankina amin'ny zavatra nolalovako miankina amin'ny zavatra nianarako miankina amin'ny zavatra iainako de manefy io ary zay mahatonga an'le hoe maninona ke moa tsika mandany fotoana raha zay ny terme ilazana azy alohan'ny toroteny hoe fanahy masonao aoka anao ny teny fa hampangino zay teny rehetra tsy avy aminao raha itoroteninao aho satria ny problema lay maizy azy atsika te androngatra foana na paparay masiny ianao ny toriteny na tsy haiko inona titranao amin'ny fiarahamonina donc zany a tsy mitovy ny feon'ny fieritreretana fa kosa azo ny fanahy masina ampiasaina ny feon'ny fieritreretanao rehefa izy tafiditra aminao de izy manolontsaina anao hoy ny teny amin'ny Isaia hoe ary harefeo ianao na arefeo ianao na amin'ny akavianao na amin'ny akavanana ka hiteny hoe ity ny lalana ka andehana noho zany a ny feon'ny fieritreretana tsy azo anteherana satria nahoana hazo boboka io feon'ny fieritreretanao tena enao ne ka tsisy diso zany ianao feon'ny fieritreretana amy tena zay nefa ianao tena diso feon'ny fieritreretanao koa tena enao ndray de tena tsy voavonjy tsony nefa Andriamanitra amy teny hoe voavela ny elokao de enao tena ka zany tena tsy zany tena tsy alehany mihitsy eny enao tena tsy alehany tokoa za aloha tsy mandany zany fa voavela ny elokao iza no ambony ny sainao miteny hoe tsy voavela tsony ny elokao sa Andriamanitra miteny hoe monsieur Ferdinand voavela ny elokao ataovy ambony balance iza ny manan-kery ny fiarahamonina mety tena tena tsy alehany misy le monsieur Ferdinand fa fantatra io fa zao zanakiraniny io teriananiny izy nanao zao afaka mitantara daolo ny olona meo daolo ny dossier rehetrarehetra de ozy Andriamanitra hoe vitana anareo eny ary fa za namela ny elona vita kabary iza ny ady hevitra amin'Andriamanitra tsisy afaka hiady hevitra amin'Andriamanitra am'zany mihitsy ka izy ane ka zao voavela ny elona zay moa nataony Jesosy tam'le vehivavy mpanotany raha mba fantatro Jesosy io ne izy io vehivavy manorokoroka ny tongony io makorelana io mialatsina ataoko mahitsy be ohatray le fiteny makorelana io ary na io fomba ny manorokoroka tongotra io ny fomba vehivavy tatsinanina ny koty lehilahy azo Jesosy nataony teny hoe miala tany ty fa tsy za tsy atao an'izao zany ne ka Andriamanitra za sura misy fa ny akamaroantsika mpivavaka raha natao an'izay tonga de miala voaka amin'ny anaran'i Jesosy fa Jesosy navelany avelao izy de avy eo mbola tsy vitan'izay mbola ampiny Jesosy any hoe voavela ny elony be oy tafitoana daholo ny fariseoista rehetra fa izy le ty no amela eloko j'ai le pouvoir de pardonner ozy Jesosy tena asehony Jesosy hoe arbitraire rehefa zany teny hoe voavela ny eloko ao non discutable zany zay no izy na ivoto ny oronao na mivoto ny fonao na tezitra anao na tsy ozany tsy rariny zany zay no izy ity fahamarinan'Andriamanitra ty ane ka choquant za de miteny foana ao amin'Andriamanitra tsy misy rariny zany raha hitady rariny eo amin'Andriamanitra nareo de ty ny raisinareo ao amin'Andriamanitra de fahasoavana no misy ao
fa raha nyraro notadiavinao a mila osolafaka aoziny asafa mahita ny ratsy fanamby iny zay fotsiny nareo de efa tezitra fa ahoana ary ranona mpanompo sampy be rito aloha miliardera be zay ny rariny amintsika olombelona hoe iny mpanota be tokony aringana fa za mpivavaka be nahoana bisikleta efa tsy ampy menaka ty foana no ampiasaiko hatram'izao zay ao amin'Andriamanitra tsisy rariny zany sao de misy olona mitady rariny amin'Andriamanitra fa de reraka eto anao ary mety ho tafitohina ary mety hivadika sinamo mety hivadika jetilisa mihitsy aza hoe diso fanatenana am'le Jesosy aho ato am' Jesosy dia ninona fahasoavana no misy ato hitan'izay tsy naniry azy ny vehivavy janga sy ny mpamoretra melolaninareo any amin'ny paradisa zany ny rariny ao amin'Andriamanitra inona no azonao zavaina am'izany hiady amin'Andriamanitra ianao zay no izy kanefa amaranako azy misaoran'Andriamanitra rahalahy Fernand fa zay le Andriamanitra ao fa raha tsy zay ianao na izaho na isika ato amin'ny membre groupe RGL tsy misy tafiditry ny lanitra na ny ray aza na ny ray aza za zao amin'ny andro elako am'ty tany ty ka ifanatreko am' Jesosy de zay ny fikiriko anao a Jesosy zay ihany ny fantatro anao aho za tsy fikitra ka zay navita vitokana fa be de be zany ka nanao katesisma d'adultes zany ka efa nanao asan'ny mpiandry zany ka efa nitoro teny isakalady non ça sert à rien tout ça sert à rien ny fantatro de zao anao aho rehefa anao aho a dia zay ozy Jesosy hoe any am'izay misy aho no misy anareo koa zay ry havako fa de mahereza daholo samita in'Andriamanitra dia amaranatsika ny fotoana ty ira ny farandre mamonjy ty fanahy masonao amaranatsika ny fotoana de manome fotoananao rapitso maraina amin'ny avy tokana indray Kasih wintai ni funai arut saya minai ni fanai masina tunitani Pentecosta tumpuo mi dinuvai ni fiainana tumpuo kasih rinjai ni funai arutai lainai ni fanai masina tunitami Pentecosta tumpuo mi dinuvai ni fiainana fanai masino avi fanai masino mi dinare fanai masino
Ifanay masina tunitami Pentecosta tumpuomi dinuvay ni fiainana Fanay masino avi Fanay masino midinare Fanay masino venuia vai chiua na mifuguazaka Fanay masino avi Fanay masino midinare Fanay masino venuia vai chiua na mifuguazaka vai chiua na vavaka sikary fanay masonao misaotra anao no ny tombo-kase zay nomenao anay famantarana fa mihinanao tokoa zahay arovy izany tombo-kasenao zany tsisy aharombaka ary tsisy ahafafa izany izay mbola misalasala hoe zanako tokoa ve izy satsia de aza vela ialy eto raha tsy mahazo antoka fa efa natsangana ary efa nomenao ny taratasy mahazanaka mpandova ary nateraka indray nateraka avy any ambony tsy misy mahaisotra tsy misy mahafafa ary tsy misy afaka anohitra izany fanambarana avy any ambony ataonao ho an'ny zanakao zany dia raha isaraka izahay dia mombany tsirairay avy am'izay toerana misy azy ny fahasoavanao Jesosy Kristy tomponay ny fitiavanao Andriamanitra ray firaisana sy fiambona aminao fanay masina ho aminay rehetra hatram'izao ko mandrakizay amena soavany alina ame fotoananao rapitso maraina amin'ny 7:20 velo matompo